Vita zay ny tsikera raha voambolana mikasika ny manodidina zay tena nampiasaina nanodidina dia interruption thérapeutique de grossesse ity dia mafisina trano hoe tsy fampitsarana voka ny ara-pitsaboana intsony na ara-pahasalamana ny fomba fiatsa azy fa hoe fanalanjaza thérapeutique ary tsy hoe interruption volontaire de grossesse ny teny filaza azy fa tonga de ahitsy sy lazana ny fomba filaza azy mihitsy hoe avortement provoqué de efa hitantsika teo fa misy karazany roa ny fanalanjaza de ny fanalanjaza inina atao sy ny fanalanjaza tsina ny avortement provoqué sy ny avortement spontané ary hoy tsika hoe ny avortement provoqué na ny fanalanjaza inina atao de misy sokajiny anankiefatra de ny averina mba ampitsahivina atsika hoe ny avortement thérapeutique, ny avortement eugénique, ny avortement psychosocial, ny avortement légal. Ka ireo sokajina fanalanjaza zay voatanitsy sokajy efatra ny fanalanjaza inina atao ireo na ny avortement provoqué toko klasy toko vavy de natao ty tolo-dalàna ity kofiroko de izay mba tonga atsika hiditra amin'ny zanak'hevitra faharoa fitsikerana amin'ny atsipiriny ity tolo-dalàna ity ka hitatsika fa ity tolo-dalàna ity zay hitatsika eto amin'ny fahitalavitra eo amin'ny fitaratra fahitalavitra atsika ity fa de hitatsika fa ao amin'ny filazana ny antony de efa hita sahady ireo karazany telo amin'ny sokajy ny fanalanjaza anankiefatra de zany hitatsika ao ny avortement thérapeutique na fanalanjaza thérapeutique hitatsika ao ihany koa ny hoe lay fanalanjaza eugénique na ny avortement thérapeutique ambaran'ity filazana ny antony ty ihany koa ilay hoe avortement psychosocial misy ny hoe fanolanana sy ny fifoterana izay zany anisany efa tsikera azo atao mikasika ny hoe tena ametraka ny fanalanjaza inina atao no ny toetsainy ty tolo-dalàna ty sy ny kendren'ireo mpanolotra ity tolo-dalàna ity topo klasy topo vavy